Miobio an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa izy no Andriamanitra ary izy no anao antsika ary azy isika dia olona sy olony ondry fiandriny. Miterany anaranao tokoa zahay Tompo amin'izao sabata izay fitsaharana nomenao anay izao. Ankehitriny dia mangataka ny fanatrehanao zahay hoeto aminay mandritra ny fotoana rehetra izay hotaterahanay eto fiterana ny anaranao. Aoka ny fanahinao masina hirotsaka aminay tsirairay avy, ahafahanay mandray ny teny izay atolotra ao anay amin'ity androany ity. Dia mametraka feno ary ny fotoana eo am-pelatananao zahay Tompo mba ho totosa ary andraisanay ny fatrafeno ny fanava aminao sy izay sahaza ho anay indray hoentinay mamakivaky ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'izao andro manokana ny fifandraisana maneran-tany izao. Miarabantsika rehetra manatrika manaraba ny rehetra manaraka n'izao tambazotra izao any amin'ny tokantrano sy ny sisa. Miaraba ny rehetra koa ny any amin'ny faritra, ny any andafin'ny rika sy ny rehetra satria dia tsapa fa manaraka n'izao fotoana manokana ny andro ny fifandraisana izao isika rehetra. Ka dia soloko tena ny fiarabana ho anay mitarika n'izao fotoana izao. Andeha hifanofahofantanana antsika na ny any tokantrano na ny mpanaraka rehetra na ny mpanatrika amin'izao fotoana manokana izao. Andeha hifanofahofantanana antsika amin'izao programa mahafinaritra izao. Izao tsika dia hiara hitsangana hanao ny hira izay ho ataontsika rehetra ho fanomboana n'izao fotoana izao. Hira fahatelo amby telopolo. Hira fahatelo amby telopolo ataontsika ho mpitsanganana izany saotra atolotra anao reriray. Hira izay mikasika fanoloran-tena ny hira izay hovetesitsika. Telo amby telopolo asaikotsika mba hanaraka ary asaikotsika hitsangana ianareo manatra eto. Saotra tolotra anao reriraiko efanamonjy ny aiko ianao sy nanazava toko anisaiko ka nanova Tiavanare, aviam
mulatony fosay mikasa sady miteko te ahitana fitiavanare avy amindra famindrambobe no afatra torenindra ankehitriny dia tonga eo amin'ny vakiteny izay misy ny teny horaisintsika amin'ity anio ity isika. Ny vakiteny voalohany dia ao Matio 7:12. Matio 7:12. Raha efa samy nahita isika dia araka maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Ny vakitentsika faharoa dia hoetantsika ao amin'ny Isaia 7:14. Isaia 7:14 hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro anana anaka ny firitsiana ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Immanuela. Hotahinany izany teny izany mba hahasoantsika rehetra. Andeha hiaraka anetry tena hivavaka mandohalika isika tompoko. Jehova rainay masina indrindra izay ny an-danitro, mampilefitra ny lohalika indray izahay vahoakanao ankehitriny ao anatin'izao sabata masina omenao anay izao. Misaotra anao, midera ary mankalaza anao satria nomenao famindrampo, fitahiana, fiarovana ka manana anjara indray ao anatin'izao fiankohofana ao anatin'ity sabata ity izao. Amindra fo aminay ianao, amela ny tsy fahamendreanay rehetra, anadio ireo fahotanay manontolo ka anandratra anay indray ho olom-baovao ankehitriny. Mamela ny eloko ny tsirairay avy ary mamindra fo ho anay tsirairay. Andriamanitro, ao anatin'izao sabata izao dia mahatsiaro manokana ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay, aoka ne mba ho sabata fanasitranana ho anay tsirairay avy izao sabata izao, na eo amin'ny lafiny ara-nofo izany, indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy. Sabata maneran-tany ho an'ny sampana fifandraisana ny sabata anio, koa maniry izay Andriamanitro mba ho tsara fifandraisana eo amin'ny zahay samy izahay ary indrindrandrindra eo amin'ny izahay sy ianao. Aoka amitra-pihavanana, aoka ihany koa ny rany Kristy dia ampifandray anay rehetra. Ao anatin'izao fanompo-pivavahana izao Andriamanitro dia mitrotra-mbavaka manokana ihany koa ny firenenay izahay, dia ity firenena malagasy ity izany. Aoka ianao no ho mpitarika sy mpitantana izany firenena izany, ka mba ho firenena matahotra anao ko eo ambany fitariana tanteraka ny firenena malagasy. Hitahy manokana ny mpitondra ianao
ka mba ho mpanolotsaina azy ireo. Ao anatin'izao sabata izao ihany koa dia maniry izahay Andriamanitra ny etaetam-ponay manontolo ny fikasan'ny tsirairay avy izay any anatina ihany dia apetraka ifeny eo ampelantananao ka mba ianao any no amaly sy anome anay ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny tsirairay avy. Maniry ihany koa izahay mba ho atrehanao amin'ny fahafenoana izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ilay fanahy masinao. Tonononay sy angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy iriariany. Tsika dia tonga eo amin'ny fanentanana fanatitra sy ampavolony. Koa saina ary tsika amoaka izay fanomanitsika ary vavaka mangina. Izay sainy songadeno no fisina ihany no vitany. Narary matetika nandritra ny fotoana maharitra izy ary mila ninana fanafody mba ho velona. Nanakana azy tsy hanao zavatra maro ny aretiny fa noho ny fanampiany Life Hope Center tany Trinidad dia niatsara ny fiainany. Narary ao taloha saingy tamin'ny fanazarantena sy ny fanaraha-maso ny sakafo dia tsy nina fanafody intsony ao. Manao zavatra tsy vitako teo aloha izao amin'izao 5-10 taonako izao dia tsy ny heveriko azo atao mihitsy izany. Life Hope Center moa dia ivitoeran'ny fanantenana ao an-tanan-dehibe eo amin'ny tanànan'ny Brickfield any amin'ny nosiny Trinidad. Tsy lavitra eo ny anankiray amin'ireo tempoly hindoa lehibe indrindra ao amin'io firenena io. Isaky ny mandalo ny Life Hope Center ny mpitsidika io tempoly hindoa io dia voasarika ilay famantarana maro loko manome tolotra isan-karazany natao hanomezana fahafa-po ny filan'ny fiarahamonina. Nanao fanadihadiana ny filan'ny fiarahamonina i Christine Matura, mpitantana ao amin'io ivitoerana io, hita nefa tsy mahay mamaky teny tsara ny ankizy eto. Noho izany, tsy ny ankizy ihany no raisinay fa ny ray aman-dreny koa. Amin'izay dia miaraka amin'izy ireo ny ankizy. Nanomboka nampianatra matematika sy namaky teny sy nanoratra ankizy 9 ka hatramin'ny 15 taona ny Life Hope Center. Ary fandaharana garabola ho an'ny ankizy madinika. Ho an'ny olon-dehibe, ny ivitoerana dia manolotra fanazarantena sy fianarana fiainana ara-pahasalamana izay mampianatra ny fiarahamonina ny fomba hisorohana ny aretina sy hanatsara ny kalitao amin'ny fiainana. Noho ilay ivitoerana dia afaka nanangana fiangonana izahay i Christine ary ankehitriny dia manana olona 520 izahay manatrika ny fotoam-pivavahana. Antso. Misy ivitoerana ampolony toy izany manerana izao tontolo izao. Mivavah ho azy ireo mba ahafahan'ny olona mahita ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisakaizana sy ny fangorahana. Misaotra anao noho ny fanovana fiainana avy amin'ny fanatitra maneran-tany na ny Global Mission izay natolotrao. Nalefa tany Trinidad izany fanatitra misionera izany
tamin'ny 2024 ary nanampy io fitoerana Life Up Center io. Iaritsangantsika ivavaka. Andriamanitro, mbola faly misaotra anao izay fa amenao n'ity sabatanao ity indray afaka hitsahanay ity. Jesosy eo, ampio izahay mba hay hitondram-bavaka ireo namanay ary ahita fa lehibe ny fitiavanao. Arengana ny fanatitra izay atolotra eto mba havita be amin'ny asanao. Misaotra ray eo, amen.
Dra 700 no andehana no rahantsika ny fanatitra. Ary rehefa vita izany dia hiaraka hanao maina mafy isika. Tonga eo amin'ny fotoana izay arahantsika ankizy indray isika izao andeha ifampiarahaba dia andeha ifanofahofantanana ny ankizy rehetra any atokantrano any izay manaraka mitambazotra ny eto atoerana ihany koa andeha tsikitsika ifampiarahaba isika. Araka ny mahazatra oramamy no anomboantsika ny fotoana hiara iretona ny hirary isika. Jesosy io ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana izay hanona ny teninao zahay. Mitenena Tompo fa miaino izay mpanompo kelinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity androandroan'ity fa 13 ny volana Jolay dia ny toriteny izay hoentina amintsika androany rakizy dia tantara anankiray kambana mianadahy dia tsy iza izany fa Itina sy Tinô. Itina sy Tinô dia kambana izy ireo ary ankehitriny ao anatin'ny tantara dia efa 13 taona izy. Itina sy Tinô dia anatina fianakaviana anankiray somary sahirana ary ny fitadiavan'ny fianakaviana io dia azo lazaina ho mafimafy ihany satria dia asa fanamboarana ronono fanodinana ronono no iveloman'ny fianakaviana. Noho izany indrindra ara dia tsy nanana fahafahana intsony dada sy neny nampianatra azy mianadahy. Voatery nijanona tamin'ny fianarana izy ary nanapa-kevitra fa hanampy an'i dada sy neny eo amin'ny fitadiavana. Tena nampalahelo tokoa izany kanefa tsy very tao an-tsainy ny fanantenana fa indray androany dia mbola anana ihany izy ahafahany manatanteraka izany. Fantatrareo ny tena mahasarotra ny tia sy tiraka izy. Io fanodinana ronono io dia tsy mety raha vao tsy ronono tena izy. Izany hoe tsy mitapoka mihitsy no hanaovana azy. Noho izany indrindra
dia tsy afaka mividy izay ronono hita eny amin'ny mpivarotra eny izy fa tsy maintsy mandeha mitety tanàna manodidina mba hahafahana mahazo an'ilay ronono tena izy vao niterena teo amin'ilay reny omby. 13 taona monjy izy kanefa dia tsy maintsy mandeha mitety tanàna mikaroka an'izany ronono izany. Rehefa azo ny ronono dia hoentina mody etỳ an-trano ary manomboka eo dia miasa amin'ny alalan'ny tanana. Tsy mbola nisy masinina satria tsy manana fahafahana ao amin'izany izy. Ahafahana manodina ny ronono io ho lasa fromage, ho lasa ronono mandry, ho lasa dobera, ho lasa vovon-dronono, fa dia tanana avokoa no manatanteraka an'izany. Dia mazoto ery izy mianadahy manampy an'indray aman-dreny manatanteraka an'izany. Rehefa vita ny fanodinana ny ronono efa lasa akora mety ampiasaina tsara amin'izay zany izy hoe fromage, dobera, vovon-dronono sy ny sisa. Fa mila tandremana tsara koa nefa satria hohanina ilay izy, sakafo mila atao maninana tsara, madio tsara ary misarona tsara. Fa raha vao tsy vita ihany koa izay dia rehefa tafiditry ny loto izy io dia mety hivadika ihany indray koa ka hiteraka fahatiantoka be tabe nefa efa tena sarotra ny nanaovana azy. Dia rehefa tonga tao anaty tavoahangy raha tia vovon-dronono, inona hoy nareo? Adinodinona narona azy. Dia lasa izy natory. Rehefa mifoha maraina izy andeha hiasa indray, gaga izy. Misy biby kely maintimainty efa miosona lasa fotsifotsy ao anatiny pelipelika ao anatin'ilay tavoahangy. Hoay, inona ity? Ary tototozy kely. Tina avikendry jerendry ity. Lasa ingany tinako nakany naninona misy totozy kely ao anatin'ilay boatina vovon-dronono. Hoay, dia ahoana zao io? Hoarina zany zao io fa tiantoka be ray lafaka anetsika. Ka tsy maintsy arina io ko atao ahoana ary? Ontso, tsika sindrireringe nahita an'io teo andaoky esorina fotsiny andao aloha anontaniana mihitsy ny hevitry neny. Dia lasa izy mianadanaka any amin'eny. Rehefa tonga tany neny tsy voasarina ilay ronono dia lasa nisy totozy kely tao anatiny. Dia atao ahoana io zao ry neny? Lama tsara neny ny aino izany, adinonao izany nanarina azy. Zao tsy maninona fa tsy matiantoko tsika fa indraindray koa tsika mba mihinana. Ka zao esorintsika ilay totozy kely dia hohanintsika izany ilay ronono. Ka itianao no manandra anazy voaloha. Tena marina kosa ary neny raha mba hihinana an'io tena tsy hihinana an'io misy volona totozy kely efa miparitaka be zao ao anatin'io ao. Sa tianao anandrana? Tianao aza nanao an'io tsy sako za ve nihinana an'io? Za koa tsy hihinana ka. Dia ahoana ary izany aleo ary izany arina rehefa tsy hinanareo. Io ngerineny tsy maninana mety azy ny olona tsisy nahita an'io fa tsika tato an-trano ihany nafantatra azy. Dia ozy izy neny hoe andray tsy mety kosa izany fantatrao ve fa misy lalàna volamena nomen'Andriamanitra? Fantatroko ny dity folo. Fa mbola misy lalàna volamena anankiray koa nomen'Andriamanitra. Ahoana moa izany ry neny? Alaivonge ny baibolinareo dahy dia naka baiboly izy mianadahy. Vakio ny ao amin'ny Matio 7:1-12. Dia vakio mafy tsara ianareo dahy miaraka mamaky azy. Dia novakiny izy mianadahy ny teny. Ahoana ozy ny teny? Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany
fa izany no lalàna sy mpaminany. Avereny ndre mandeha mihitsy ngeraka izy a, avereny ndre mandeha miarakytsika isa 2 3 koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Io ilay lalàna volamena. Ka raha tsy tianareo hoanina ilay izy, nahoana no omentsika olona? Andeha ary tsika io fa tsy azontsika ampiasaina intsony. Nanomboka teo nandray lesona vaovao itiana sy tianao ary malina tsara amin'ny fikarakarana rehetra. Tsy adino ny manarona, tsy adino ny manaja tsara ny fahadiovan'ny sakafo izay nokarakarainy. Ary fantatrareo moa, tonga fahazarana ho azy mandra-pahalehibeny izany zavatra ka nahazo toetra tsara avy amin'ny lalàna volamena izay nomen'Andriamanitra izy. Io teny io koa dia ho antsika rehetra androany rakizy. Aoka ho tanantsika io teny io ary ampiaritsika mba ho lalàna volamena avy amin'Andriamanitra, manampy ny didifolo izay efa nomen'Andriamanitra antsika ihany koa. Andeha ara-hitsangana isika hivavaka. Misaotra Tompo fa nomenao teny sahaza ho anay izay tamin'ity androany ity. Nomenao lalàna volamena izahay hoentinay mifehy ny fiainanay. Ampio izahay tsirairay avy mba hanatanteraka izany. Ka izay tsy tianay atao amin'ny tenanay dia mba sy ho ataonay koa amin'ny hafa. Ao anatin'ny fifandraisana izay omenao anay izany, mba hahafahanay mifandray sy mifanaja ihany koa amin'ny manodidina anay. Ka na dia mbola zaza azy izahay dia ho hainay sahady ny hanatanteraka izany, miaraka amin'ny fanampian'ny fanainao masina izay miasa ao anatinay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Izao andro manokana ny fifandraisana izao dia miaraka amintsika eto ny korala fefamonjena. Raha mihaino tsika ny any amin'ny radio Oasis sy ny sisa dia efa tsy zoviana amintsika ny korala fefamonjena, ka asaiko izy ireo hanolotra hira anankiray mitory ny fiavian'i Jesosy mikasika izay, ka dia asaina zareo hanao hira anankiray eo am-pitsanganana ihany.
Isaorantsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Isaorana ihany koa ny antoko-pihira feo famonjena izay nitondra tamintsika sahady ny votoatiny izao afatra izay iombonantsika izao. Iombonantsika satria araka ny efa voambara teo dia andro maneran-tany ho an'ny fifandraisana izany andro izany fotoana izay iarahantsika manokana. Manomboka amin'ity fotoana ity zany ary mitohy mandritra ny herinandro mifarana amin'ny herin'ny androany. Ny lohahevitra lehibe izay voizina mandritra izany herinandro ny fifandraisana izany dia ny hoe mifandray amin'ny Jesosy Kristy. Mandritra ity herinandro ity zany isika dia ahita ireo lafiny maro izay ahafahana mampitombo sy manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Inona no antony? Satria ny atsara na ny kalitaon'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no hamaritra ny kalitaon'ny fifandraisantsika amintsika samitsika ary ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Rariny loatra zany raha resana manokana ny makasika ny hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Koa alohan'ny mbola irosotsika lalindalina ao anatin'izao dinidinika izao dia mbola manasantsika eo am-pitoerana ihany fa isy vavaka izay hotononona, vavaka isika. Isaoranay anao an-trano Tompo ny fahafahanay mbola mandray sy mamaky avy amin'ny alalan'ny teninao amin'ny kalalana. Koa raha handray amin'ny alalan'izany teninao zany izay taridalana izay inonay fa
elo lalana ny ampona tsirairay avy ny fananao masina dia aoka tompo izany fananao zany tokoa no ifantana ny mahasoa rehetra ara-panahy ho anay tsirairay avy araka ny fatrapononay avy. Tonona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny loha hevitra voalohany zany izay jerentsika amin'ity fotoana ity dia manao hoe fanambarana fahaterana. Fanambarana fahaterana. Ao anatin'ny teboka manandanja telo no ijerentsika izany loha hevitra izany dia ny voalohany fanambarana ara-paminaniana. Ny faharoa dia ny fanambarana ny vantana. Ary ny fahatelo dia ny fanambarana fa ivon'ny filazantsara dia ilay drafitry ny famonjena ny antony izany fanambarana izany. Koa andeha ary ho jerentsika aloha ny hoe fanambarana fahaterana amin'ny alalan'ny ara-paminaniana. Fantatsika fa rehefa miresaka n'izany hoe fahaterana izany isika ka famonjena no resana fanavotana dia ny fahaterahan'i Kristy no zava-dehibe. Sasy anao dia teraka ihany koa fa ny fahaterahantsika dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahazahoanantoka ny mombantsika fa ny fahaterahan'i Kristy kosa dia zava-dehibe. Angamba hoy isika hoe zany ve no mahatonga ny olona manao fety mifaly rehefa tonga zany fotoana filazana hoe fahaterahan'i Kristy izany. Fantatsika tokoa mantsy fa eto amin'ity tontolo misy atsika ity dia nisy daty izay natolotra mba ahafana milaza hoe zao no daty naterahan'i Kristy. Fa rehefa mandinika ny soratra masina isika dia samy mahafantatra fa tsy mipetraka amin'ny toerana zany daty zany fa nezana natolotra fotsiny. Mety hoe mba ahafahana manatanteraka fifaliana satria nalay daty aza dia tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana marina tokoa izay nahaterahan'i Kristy. Iarahantsika rehetra mahalala izany. Misy karazan-javatra isan-karazany toe-javatra miseho manoloana sy manodidina n'izany fahaterahana izany. Fa izao nefa ny fanambarana ara-paminaniana dia fanampiomana fa ho teraka ary isy izany Mesia izay ho avy izany. Ny mpaminany Isaia ohatra ao amin'ny Isaia 7:50 dia efa nanambara meloha anisan'izay novakitsika teto ihany koa, vakiany namantsika teto ny Isaia 7:4-4. Fa nivakiana teo zany raha fitiana dia hoy izy hoe indro ho anananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Imanoela. Raha ny marimarina kokoa zany na tsy nisy aza na ny tena marina tsy tena fantatra mazava ara-paminaniana ny daty dia azo antoka kosa fa efa nampiomanina ara-paminaniana ny taranak'olombelona fa ho avy Jesosy Kristy ary ho teraka araka izany filazana izany. Vaovao mafaly ho an'ny taranak'olombelona rehetra io fahaterahana io. Ka na eo azany hoe mety tsy misy hevin'ilay daty satria tsy mitombona araky ny vanim-potoana dia tsy milaza izany fa tsy teraka indray na hoe tsy tonga indray ny mpamonjy. Tsia fa ny fanambarana ara-paminaniana zany dia manamafy amintsika fa na inona toe-javatra mety mifamaofao na mety hoe diso marina mampiviliny saina dia azo antoka fa teraka ny mpamonjy ary antsoina ny saintsika mba hifantoka ao anatin'izany ivon'ny filazantsara izany dia ny mahakasika ny Kristy izany. Ao amin'ny Mateo 2 dia milazalaza mahakasika ireo magy izay azo lazaina hoe mpandinika ny kintana ka indro fa tonga izy ireo ary namangy nitondra
fanamarina manokana fankasitrahana izay nanamariana ny fahaterahan'ny mpamonjy. Ny sy toejavatra ihany somary nampalahelo tamin'izany fotoana izany satria raha faminaniana no nyresahana dia ireo vahoaka jiosy no anisany nanana tombontsoa tamin'izany fotoana izany nandray ny faminaniana ny amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy. Kanefa rehefa tena tonga ny fotoana dia izy ireo indray no tsy niraika. Efa misy lesona sahady zany zao raisintsika amin'ity ampahany voalohany ity manao hoe mety misy karazan-javatra manodidina n'izany fanambarana izany ny amin'ny fahaterahana izany izay mety mitarika ny saintsika eritreritra hoe zavatra ohatr' izao nge tsy marina tsy mitombona ny ohatran'izao, fa ny faminaniana kosa izay nentina nitondra ny fanambarana ny fahaterahan'ny mpamonjy dia mametraka fa marina ary azo antoka ny fahaterahany ny fahatongavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy vonona hamonjy atsika. Koa vaovao mafaly zany ry havana ary tokony ho raisintsika ampo izay indrindra no mitarika atsika ao amin'ilay tapany faharoa, ilay teboka faharoa zany izay manambara ny nandraisan'ny Maria ny fanambarana no raisiny ampo izany fanambarana izany mivantana tahaka ny mety hoe amin'izao androntsika izao koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny olona izay milaza amintsika ny filazantsara dia tonga ny solotenan'ny lanitra nankeo amin'ny Maria tadiditsika tsara izany zatovovavy izany eritrerony ary eo amin'ny taona afaka mandray andraikitra tokoa dia nambarany ilay anjely taminy fa misy drafitry ny famonjena, misy planina natao antaranak'olombelona ka Andriamanitra mihitsy no ho teraka ary ianao ry Maria no ho reniny zany zaza teraka izany. Tsy ilaza ny tsipirian'ny toejavatra isika fa azo antoka hoe misy fiaikana ao anatin'izany satria fantatsika fa Josefa dia efa nieritreritra sy niomakomana hampakatra ny Maria ho vady. Koa alay fisary an-tsaina hoe ilay efa ho ampakarina indray ity no toa efa mananjanaka ary rehefa ho antaniny antany ahy ozy Maria zany ao an-tsaina ao hoe antany ahy Josefa hoe ahoana ianao zany dia ilaza hoe fanamasina io mipetraha mitoeran'ny tontolo fiarahamonina isika fa fiaikana lehibe zany. Kanefa ankoatran'ireo toejahatra maro izay nivezivezy sy nanelingelina tao amin'ny sainy Maria dia izao natoky ny fanambarana izy, ny fantoka tamin'ny fanambarana izy, nandeha tamin'ny finoana izy fa matoa Andriamanitra manao izany fanambarana izany dia efa mandamina ihany koa ny toejavatra manodidina izany fanambarana izany. Koa dia natoky izy no raisiny ampo ny fanambarana ary dia fantatsika ny zavatra niseho fa teraka soamantsara ny mpamonjy. Ny lamina ny toejavatra rehetra raha tsy hijery ny anisan'ny atao hoe manandanja indrindra isika dia lasa mpivady mihitsy Maria sy Josefa. Nanaiky ny fanambarana i Maria. Misy lesona lehibe sahady indray raisitsika tsirairay avy mahakasika n'ity drafitry ny famonjena ity izay hitaonantsika ho any amin'ny ampahany fahatelo sahady. Satria ny drafitry ny famonjena mantsy dia planina izay tsy isika no namolavola azy fa Andriamanitra no namolavola azy. Izy io dia natao ho asy ho anao izao izay manamafy izany fanambarana izany ankehitriny satria efa niseho zany ary efa notanterahana tao amin'ny Kristy ny planina ho famonjena asy anao. Tafiditra ao anatin'izany isika. Misy lesona sahady raisitsika amin'ny alalan'ny Maria zany. Dia tsy inona akory
fa ny fandraisany ampo ary tsy niala mihitsy tahaka n'ilay hira izay noventesiny antokopihira teo raha nahare ilay tononkira isika hoe efa maika mihitsy ilaza amin'ny namana miverimberina ho an-tsaina foana amin'ny toejavatra rehetra dia do manamafy fa misy ilay fanantenana. Ny hira izay noventesiny korala teo moa zany a dia mahakasika manokana ny antso izay ifantoka amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy indray fandrony. Kanefa izany rehetra izany a dia ao anatin'ilay planina mahavonjy ny planiny fanavotana. Eto zany a dia anisy fonteny kely isika ary mahakasika ny mazava-dehibe ny nandraisan'ny Maria ilay fanambarana. Tsy mahatonga azy akory hoe ho lasa tsy manantsiny izany satria nitondra sy volana ankibo an'ilay zaza manokana dia ilay mpamonjy. Mety ao anatin'izao faharenesana ny afatra izao ianao mieritreritra hoe ay izay tokoa le nampianarina tato amin'ny fiangonana misy aho hoe Maria dia tsy nanatsiny ary Maria dia azo anankinana ny fiainana ho avy. Tsia atreo amin'ny fitondrany any Jesosy Kristy zaza hatramin'ny fahateranana ihany no tena mahazava-dehibe ny andraikitry Maria. Mbola mandeha eo ny hoe fitaizany any Jesosy zaza mandra-pahalehibe fa isika dia mahalala fa rehefa tonga ny 12 taona ny Jesosy Kristy dia efa naneo izy hoe ao an-tranony raiko izy ny tokony ahitana azy. Efa miaina sahady ny fanabeazana araky ny iraka nanirahana azy izy. Koa eto zany dia tsy misy afa-tsy Kristy no ivy ny filazantsara fa tsy manampy olona hafa akoatran'izay isika. Zany hoe raha nandray lesona tamin'ny Maria zany isika dia ny fandraisana ampo ilay fanambarana no lesona izay raisitsika. Noho izany mijanona ho ivo ny filazantsara ary zany zao a Kristy. I Kristy ilay nambara fa ifandraisantsika kolokoloana ny fifandraisana amin'ny Kristy ary mandritra ny herinandro ny fifandraisana zany manomboka amin'izao fotoana resantsika izao dia ampitombotsika izany toe-posy toe-tsaina mifantoka amin'ny hoe satria Kristy no ivon'ny famonjena, izy no ivon'ny fanantenantsika dia kolokoloana atsaraina trany ny fifandraisantsika aminy. Tsy kisendrasendra kory ny planina na ny drafitra izay nataon'Andriamanitra fa tena tsara petrapetraka satria voalamina sy miorina ao anatin'ny antsoina hoe fitiavan'Andriamanitra antsika. Marina fa mananjony tsaray eritreritra hoe zava-dehibe amiko zany na tsy manery antsika ny fitiavan'Andriamanitra fa mitaona antsika kosa izy. Ary izao fotoana izay atrehantsika izao dia anisan'ny antson'Andriamanitra ho antsika. Noho izany dia miverimberina ny hoe aoka ho raisitsika ampo izany antso izany. Marina fa ao anatin'ity antson'Andriamanitra ity dia misy fampanantenana famelan-keloka. Ary izany famelan-keloka izany dia raisintsika amin'ny mpinoana avy amin'ny Kristy ilay ivon'ny fanantenana. Famelan-keloka ny amin'ireo izay vokatry ny fahatsapahantsika fa solafaka isika tamin'ny tsy fahatanterahana maha-olombelona antsika. Famelan-keloka izay ahafahantsika koa mihevitra ny hafa araky ny voambarana teo hoe rehefa azontsika tsara ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika dia azontsika atao koa ny iaina amin'ny hafa amin'ny alalany izany fifandraisana raisitsika avy amin'Andriamanitra izany. Azontsika atao ny mahatsapa fa mamela heloka antsika noho ny fitiavana Andriamanitra
noho izany a dia afaka mamela eloka ny hafa ihany koa isika ohatra raha ihany iny fa ny tena zava-dehibe zany a ao anatin'izao ataontsika hoe fampidirana ny herinandro ny fifandraisana izao dia ny fanasana antsika mpitiavana anaiky ny fanambarana na inona ataon'ny fahavalo manodidina ny fanambarana nanomboka hatrany amin'ny fahaterahan'i Kristy zany Kristy izay fanehoana ny endrik'Andriamanitra tsy hita Kristy izay maneho fa Andriamanitra dia tonga nofo raisitsika ampo zany ny aina teto amin'ity tany ity araky ny voambara ao amin'ny Hebreo 5 izay manao hoe tamin'ny andro ny nofony izany rehetra izany dia raisitsika ampo satria fanantenana ho antsika miorina amin'ny fitiavan'Andriamanitra planina tsy natao foana fa kosa voahevitra tsara ary maimaim-poana ho aso anao sarobidy ny fahatongavany Jesosy Kristy ho tonga nofo koa asaina isika ampifantoka ny saintsika andray ampo izany fanambarana izay natao izany fanambarana ara-paminaniana izay mety misy tsy dia mandray izany ampo fa isika kosa dia mitazona izany fanambarana mivantana izay nakatsika leso ary isika raha teo aza dia mbola mety mahazo an'izany amin'ny alalan'ny taridalan'ny tenin'Andriamanitra ary indrindrandrindra ny mahaivo ny filazantsara any Kristy koa zava-dehibe ho antsika ary izany afatra izany dia antsoina isika andray ampo fa manana fanantenana isika ao amin'ny Kristy aoka ho tsara sy kolokoloana mandrakariva ny fifandraisako ny fifandraisanao ny fifandraisantsika rehetra amin'i Jesosy Kristy amen. misaotra ny ray aman-dren'ny paster atsika amin'izany afatra manokana izany andeha ho asaintsika indray ny koralina feo famonjena Ambomahitsy anatanteraka hira anankiray mitondra ny lohateny hoe andro iray.
ufonatreuko ny akaso eo anilany Kristy fiaina sambatrotory o andro iray ho avizay andro izay isaoranay hatrany tompo ny fafana mbola mifikitra amin'ny fanambarana izay nataonao hanamafy ny fafana ihany koa manantena ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny raolanitra tehirizo hatraniny ao am-ponay tsirairay avy izany fanantenana izany koa amin'ny alalina ny fifandraisana aminao tompo dia iamafy isanandro sanandro ny fahazahoanay antoka izany fanantenana izany aoka ihany koa mba ianao mihitsy no ampaharitra ny fanambarana rehetra mahakasika izay fomba entinao mamonjy anay tsirairay avy koa ampahery anay zany ary ampahery ihany koa ireo rehetra izay fampikasoka aminay ankehitriny ary dia mamarana izao fotoana izao koa mangataka ihany koa izay tompo mba ho tanterano aminay izao tsodrano izao ny fitiavanao Andriamanitra rayany ahatsapanay isanandro sanandro fa manana planina mahavonjy anay ianao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zanakaoany hitehirizana ny fanantenana ary hanamafy ihany koa ny finoanay tsirairay avy ny fampiraisana avy amin'ny fananao masina hampiroborobo hatrany izany fanantenana izany ka hitahiry ny fifandraisanay aminao ary tsy ho anay ihany fa ho an'ireo rehetra izay mifampikasoka aminay koa raha ho avy tsy ho ela amin'ny raha onylanitra ny ianao Jesosy Kristy dia tsy hisy latsaka izay reto na iray aza ary toy izany koa ireo rehetra izay mifandray taminay ny anaran'i Jesosy amen amen